hivavaka isika andriamanitra renay tonga ny fotoana andrenisanay ny afatra ndray ankehitriny ampanginy ny firehetra tompo amin'ny fifantoy tanteraka zany iaina sy velona zany teninao zany ty anatin'ny fonay dia mitenena tompo fa voninkaino zany amen. Dia manamanana kristianamana ny tenandriamanitra kanafatra amin'ity alahady voalohany amin'ny volana desambra ity ao anatin'izao adventy izao dia ny boky ny apokalipsy. Ny apokalipsy toko faha 20 andiny fahatimy ka hatramin'ny faha 1:10 zay hatramin'ny fahafolo zay vakina tamintsika ty. Raha vao vakina ny texte riavana dia takan'izay mazatra tesarika anareo sady a tsy vaovao fa hifantoka tanteraka ary tonga dia ao tanteraka ianareo ao anatin'ny texte. Inona ny fotoany kafatra ngezabe antanatin'izy ity? Inona le point tous pasteur lay fampakaram-bady ny zanak'ity zany dia sany eto riavana mialoha zany rehetrarehetra zany nefa dia zao inona moa ny atao hoe apokalipsy? Ny atao hoe apokalipsy riavana dia manana sarona ny tikany, manana voary ny tikany, fanalana zay fisamborana rehetra ny tikany mba hitana zay izany ao anatiny. Ka ny boky apokalipsy riavana malala dia mampianatra sy manazava antsika, manambara amintsika mazava ny amin'ny zava-miafina sy ny amin'ny hoavy ny fiangonana. Ino izy teo? Zava-miafina sy hoavy ny fiangonana. Ary ny zava-miafy ny fiangonana dia miady maro samihafa ankehitrika ankehitriny. Mbola ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra fangaroaro isika ankehitriny. Mbola miaina ao anatin'ilay fanjakana izay misy hery hafa maro samihafa isika ankehitriny. Zany hoe fanjakana an-talarina misy antsika teny an-tarim-pentina isika. Zany misy antsika ankehitriny riavana. Fa ny fiafarany kosa zay ambara hoe hoavy ny fiangonana, zay ambara boky ny apokalipsy dia hoavy anatenantsika inona? Fandresena. Rehefa nady dia tsy maintsy manino mandresesitra. Ary zay fandresen'Andriamanitra izay ny fiafarany fiainan'ny fiangonana. Ary nariarin'i Jesosy Kristy tamin'ny fitsangana tamin'ny matso zany. Fa ny Andriamanitra loharano pira flona sy ny fanantenantsika. Lay lohan'ny fiangonana dia Jesosy Kristy nanino moa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary zany ny fandresena ho an'mpino ananatsika totra. Eto ary riavana fampakaram-bady ny zanak'ondrony desana. Tena fampakaram-bady zany. Zay tsinona ny tiana seho zany fa faminanina sady ataony jauna ny amin'ny fiavian'ny tompo, ny fahatongavan'ny tompo. Lay tompo tonga ho avy ao anatrehantsika. Ary zay no ambara eto fampakaram-bady ny zanak'ondrony. Tena fitaom-pifaliana sy fitaom-piderana goavany zany riavana. Ary zay no atao hoe any tompony ino fanjakana. Izany hoe lay Jesosy ampandresy ny fiangonana, ampangina ny hery rehetra misy amin'izao tontolo izao. Ka zany fiavian'ny tompo izany dia fahafenony lay fanjakan'Andriamanitra, fanafoanana ny hery rehetra misy ary fanapoten'Andriamanitra ny hery misy mangija mamatsoka atsika. Ka raha hoavy ny tompo dia tia ampiseho atsika izy. Fa lay tompo akatsika ampiakatra ny fiangonana dia lay tompo tonga nampamonjy zao rehetra izao. Lay fampiariarian'Andriamanitra lay antsoina hoe teokrasia, lay fanjakan'Andriamanitra tompotokana, lay mitondra sy mifety zao rehetra izao. Zay riavana lay fampakaram-bady ny zanak'ondreto. Zay lay fiavian'ny tompo ambara eto ho avy izy andray atsika zay efa vonina, andray asainao ny omana fantatra ary raisy amin'ny fanjakana isika. Dia lay fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny fahafenona tanteraka, tena fiainam-piderana tanteraka zany riavana. Ary raha hoavy ny tompo eo naminy isika dia mazava fa fiainan'ino tanteraka zany fiainam-piderana. Ary eto amin'ity fampakaram-bady ity no ilazana amintsika fahafenom-piderana ataontsika fiangonatra. Ary tena fahafenom-pitahina ataon'Andriamanitra. Teny ray ihany natao hoe dera sy ny tany. Fantatsika mampiranona tsika zany
fa anty fampakarabatiny zanak'ondry ity tena ao anatin'ny fahafenonany fiderany fiangonana an'Andriamanitra ary tena ao anatin'ny fahafenona ilay fitahina ataon'Andriamanitra ho antsika fiangonana ka ilay mitera amintsika olombelona dia tokony ao anatin'ny fahafenona tanteraka raha ho afy izy manatrika asika ary efa satantsika sady atao anatin'ny fiangonana zany satria rehefa makaty am-piangonana isika dia miaona misy miaona mitombo isika ary tokony ho taratra atao anatin'ny fiangonana zany fahafenom-piderana an'Andriamanitra zany ianao ary eto amin'ity fiangonana ity koa no andraisantsika ny fahafenom-pitahin'Andriamanitra ka rehefa Andriamanitra manatanteraka zany teny baraka moa dikana amin'ny teny fotsitra dikany hoe baraka dia hoe ta rehefa Andriamanitra manatanteraka azy ary rehefa itsika olombelona dia hoe mitera ary zany endrika ny fiderana ao anatin'ny fahafenona zany no tokony taratra ny fiainantsika fiangonana ary zany no ambara eto ary zay ny afaka angezany omenantsika ho avy ny tompo rehefa tonga izy ary satantsika sady aty am-piangonana satria rehefa tonga ty isika dia miandrandra fa miaona ny tompo ianao ary matiantsika ianao ny hafa raha tsy matsiaha fa miaona ny tompo rehefa makaty am-piangonana ary zay endrika ny fiderana zay no ambara ny apôstôly Jaona eto amin'ny apokalypsy ity tena fahafenom-piderana dia ny olona midera ny afako dia fihetsika anankitelo ho ambara eto ambara eto mazava tsara amin'izay jereo tsara amin'izay ny teksta zaza manakatra lavitra zany rehefa manakatra teksta mpizara tenin'Andriamanitra isika aza zavatra any ambadika tsy hitanao zany ny takarana fa fitoro ny teksta ny avana dia hitanao tsara efa makisoratra masy ianao fa mazava tsara zavatra anankitelo inona natao hoe mideran'Andriamanitra ny fideran'Andriamanitra dia miseho amin'ny endrika anankitelo hitatsika eto amin'ny alalan'ny feo manakoako amin'ny alalan'ny izy io feo manakoako zany hitatsika voalohany eto rehefa nitaona ny olona rehetra hideran'Andriamanitra fa ho avy izy amin'ny anteny fahadimy ary nisy feo koa nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana hoe mideran'Andriamanitra ianareo mpanompony rehetra dia anareo zay matahotra azy na nino na ny kely na lehibe tsika rehetra zany dia tokony hideran'Andriamanitra ary na ny kely na lehibe ny olona rehetra tsy akanafaka ary zany tokony mampiavaka atsika hiditra aty am-piangonana ary zay nandraitra rehefa tonga teto akaty fotsiny tena akaty fotsiny tena akaty fotsy tena mamefinahitra n'Andriamanitra ary tena mamoaka ny anatin'ny fonky rehefa miteran'Andriamanitra ity fiangonana ity anisany laitra zany ary tena navarina rehefa tonga teto fa ety dia mafisitsika indray ry avo ahay tena kasitran'Andriamanitra ary tena andraisan'Andriamanitra amintsika mihitsy no mitera azy ka rehefa mitera azy dia amin'ny alanina voalohany moa feo manakoako ary zany hitatsika eto hitatsika amin'ny teny fahenina amin'izay ka tamin'ny fafito dia olo teny zay voalazay na refeo tahaka ny any amin'ny vahoaka betsaka sy tahaka ny firondroany rano be ary tahaka ny fikotroky ny kotroky ny ran'olona mafy nanao hoe ahoana le feo alleloia zay ka tsy manao alleloia zany izany tsy variana tsy mihiratra izany tsy taitra amin'ny fandoharantsika ao anatin'ny fotsika ary tena maizazy atsika namboahatsika hiderantsika n'Andriamanitra zany alleloia zany nalay ihany sasany tamin'ny fotoana tataka nampangina le alleluia fa tsy zany fa isika dia tsy mitombo tsy maintsy manandratra azy tsy maintsy mitera azy ary tena nao anatin'ny fonao nao polotranao hiderantsika n'Andriamanitra zany ny olona miona amin'ny tompo ry havako zany ny olona mankalaza n'Andriamanitra zany mahatsapa fa miaraka amin'Andriamanitra ary zany feom-pololotra zany asandry atao anaty an'Andriamanitra ny za dia milaza amintsika rehetra tena avoaina ao anatin'ny fonao rehefa lahady andeha hivavaka tahaka izao ary ny fahatsapanao fa tena miteran'Andriamanitra ianao no miteraka fifaliana atenatsika tsirairay avy ary zany hitatsika eny amin'ny boky ny apokalypsy rehefa avy ny tompo ilay fampakaram-bady ny zanak'ondram-bary eto tena nanakoako ny feo fiderana fankalazana an'Andriamanitra ary tena tsy niafiafy ny olona nataotra atao anatin'ny fony zany ry havao no alasan'ny tompo amintsika zany no antoko ny fifalitsika ary zany tokony tsapanao rehefa miditra eto ianao ary rehefa mivoaka eto dia tena nahtsapa fa naninona miteran'Andriamanitra ianao nanandratra ny feonao rehetra ianao napahakoako ny tao anatinao rehetra ianao tena mitera nankalaza an'Andriamanitsika ary zany no ambarany tenin'Andriamanitra eto alleloia fa ny tompo'Andriamanitra dia tsy toa ny mpanjaka aoka isika hifaly sy ho ravoravo anome voninahitra azy ka fa tonga ny fampakaram-bady ny zanak'ondry dia manamalala bokyny Eksôdôsy manontolo dia mampiseho ary mampiariary fa Jesosy ilay zanak'ondry
dia le zanak'olo zany dia zao izy nolay fanaty mpiderana izy nolay fanatitra fampiononam-pahatezerandriamanitra izy nolay fanatitra zay ahafahantsika manolotra zay rehetra kasitratsika eo anatrehan'andriamanitra izy nolay tombotokana any akasisan'andriamanitra ry havana ary raha nitsoloatra raha tonga izy eo anano isika raha tena mandoatra ny atao anatin'ny fotsika tena midera manatratra ary ny feotsika rehetra no ampiasainao hiderana kalazana ny to zany tokony mitsapatsika rehefa tonga ty anatin'ny fiangonana ianao riava tena raintsika tena midera azy nampanakoako ny feotsika rehetra teo anatrehanjava zany tatsika voalohany eto tena manatratra fa izy no andriamantsika izy no mpamonjy atsika izy no mpanjaka izy no tompo zao rehetra izao ary izy no tompo ny fanjakana zany dika ny apokalypsy izay ambaratamiko teo riava ampiariarian'andriamanitra ny fiaveny faratonga izy no tompotongana sy mpamonjy hamonjy zao tontolo zao ary mendrika hitoera ankalaza azy dia rao mitompotsika riava fa ny zavatra anankiray fahamongesany ko jero tsara ny texte aza maka lavitra zany rehefa manaraka texte rehefa mamaky ny soratra masina aza manakatra zavatra tsitra fa zay ombany masinao tsara no atao riava zany hoe tsy mila mamorona zavatra tsitra zany zavatra laina ny takana fa ny texte rehefa manakatra asika dia fakinao tsara ao anatiny ny tenina pastera zany riavako dia zao tena mizara ten'andriamanitra kady fotsiny ary hitako anaty Facebook maro samy hafa ao tsika tena mizara zany ten'andriamanitra izany ary ampianarina atsika mba ho tena mpizara tokoa isika zany ten'andriamanitra zany fa eto ary dia le fideran'andriamanitra ny resary ka koatra ilay voalohany le voalohany teo amin'ny alanina nideran'andriamanitra ny alala ny feonao manakoako fa ny zavatra anankiray fa amin'ny alala ny fitafy zany zay nitatsika eto amin'ny andeny ny fahavalo ary nasaina tafy rongony fotsy sy madinika sady madio sy mangatsangatsaka izy fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'inona olona masina ary oko izy tamiko soraty samboka zay nantsona ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry riavana malala anisany ankiray fihetsika mampiseho zany fiteratsika n'andriamanitra zany tsika ankalaza n'andriamanitra zany dia amin'ny alalana koa larany fitafy zany mahatonga ny fampakaram-bady ry avao zany efa gagabe ny bekôlina mpiaramiasa amiko te tamin'ny voalohany fa jereko nisy taino mavely mariazy ary efa le taino iny matsy tonga ny aminao fiera-pary dia efa maina anao hoe tena ina le taino mavokely menamena fotsifotsy dia efa iny anao tia mezakazaka baka izy makany atseny ianao zany andeha ivita le taino iny ianao ahoana montsy amezan'olo anjatsy gagabe ny bekôlina mpiaramiasa fa ho zany ny taino mandray zany zao no makasary dia ny olona rehetrarehetra zay niomana ka naraka an'le taino satria ianao ny sahirana na mivoninahitra mamelanja ny fanasana ianao dia rary na mamena lanja koa ianao dia gagabe ny dekona mpiaramiasa fa nakana tolotolo manaraka taimo marena dia ny dekona zany zao mampatsiahy pastera eo baonao a mavokely ny taimao a inona ndray le taimo mampatsiahy ny dekona zao ndray le taimao pastera somary volomparasy le taimo violet pastera le taimao dia fa tsy maintsy miakatra daholo manaraka taimo zany tsy fantatsika fa zava-dehibe zany ahoana mono anamboanao manamavanana ny olona sahira nakananao zava-dehibe ny fanasana ary zany tokony tsarotsika mila miomana amin'ny fitafila isika tsy hoe aminakatra ny zavatra tsy ananana fa ianao mila mivonina satria nasaina ary tena invité spécial nanasanatsika rehetra noho izany mila miomana ianao ary zany no ambara ny ten'andriamanitra eto ka eto lay volon'olo fotsy lay zay ambara eto zay rongony fotsy dia entina ilazana asa maro zay ambara eto asa faina tsara lay famarinanao lay fantiananao nanao zava-dehibe ny asan'andriamanitra lay tsy nanaovanao ampanjavatra fa namena adiny tsy antraikitra ary tena nao zava-dehibe fanatanterana zany asa zany ary zany endrika anankiray fa efa miomana ianao nanao ny asa tsara miamo miomana ny amin'izay fiaviany tombo zany tiava lay ambara eto zay ambara hoe asa maro ary misy asa lay loko fotsy koa dia manambara iny izy teo manambara fahadiovana lay fahadiovanao amin'ny lafiny rehetra mitandrovanao fatratra niomananao fatratra satria eona amin'izy amatsika eona amin'ilay mpamparatra isika io lay fampakaram-bady ny zanak'olona zay andraisanao lay fitahina faratampo
andraisan'Andriamanitra anao amin'ny fanjakana, andraisan'Andriamanitra anao ao amin'ilay famonjena lehibe no manno anao hiavana. Azany no manantsika amin'ny fitafiana, mila miomana ho amin'izany fitafiana izany. Anisany manaraka hoe titapaty tondra poketra kaingana matombo ina anatin'ny poketra dia ho za hoe lokomena avy eo sa inona kosa zaramanitra rehefa nijerevana akaiky ny talon no anatiny fetorana talon ilay poketra zany hoe rehefa mandeha miarany alavitra any izy dina nanaovany baleriny ao anatin'ilay poketra ao kay efa misy talon tsara tare miomanana izany ilay fihetsika fitafy iomananao hitsena ilay mpampianatra retiavana malala tianambarina aza zany mila miomantsika atao zava-dehibe ny fiomananao ampifantony tanteraka iteranan'Andriamanitra ny mahisy azy anao manontolo ka ankoatran'ilay seho manakoaky dia asehokony fitafina tsara efa nomaninao hitsenanan'ilay tomponao hiavao zany no midika fa zava-dehibe aminao ny fanasana zay efa natao hiavao dia mamy zany fitafina zany metrika ny fitahin'Andriamanitra dia mateny aminareo aho atao tsara pasoka ny fitahina ny vola aloha ny dina tiam-piangonana dia matao inona anao mandeha makany amin'ny salon za tsy mba mampanao zavatra sabotsy hariva sabotsy hoe mampiantso fa misy zavatra atao avelako andeha malalaka ny olona rehetrarehetra ary tsy mampanao sabotsy zany satria mila manao salon ianao manao fitafy tsara zany lay olona hitsena andray hiatika fampakaram-bady ny zanak'ondry hafa ary fandehanantsika tiam-piangonana dia efa fiomanana sady atrianao izany jiavao ka fitafinao sy mifetsika fotony dia afantara fa efa vonina melanja ny fanasana isika riavana malala atao zava-dehibe ary ny fiomananao iaona amin'ny tompo riavao amin'ny alala fitafika fa ny zavatra anankiray fahatelo ngeza be inona koa ny fahatelo ngeza be aloha tsy dia tofana ronay miteny azy inona le hitanao mampiavaka ao amin'ny teniny fahafolo inandray zany lay endrika federany eto lalany iny izy teo fiankofana lay fihetsika miankofoka fiankofana fa ny zavatra anankiray hitantsika eto amin'ny teny fahafolo dia ny akohoka teo amin'ny tongony aho mba hifavaka aminy ary izy tanjo tandremo asa manao izao fa mpanompona manao ihany aho sady naman'ireo ranahinao izay tana ny filazana an Jesosy Andriamanitra ihany no ivavao eto riavao tena andraisan'Andriamanitra amintsika ny fahaizanao miakohoka eo anatrena fa teto Jaona ny apôstôly Jaona io nanoratra ampotsy diso fiantefany fiankofany ny anjely ray olo ina moa miankofany riavana indray ny olona tokoa miakohoka amin'ny zavatra tsy izy sasany miakohoka amin'ny hazo sasany miakohoka amin'ny vato sasany miakohoka amin'ny olona sasany miakohoka amin'ny hery hafa ety ambony tany tsy zany no ahitsy ny anjely eto asa manao azao ianao fa za koa dia tahaka anao ihany ny anjely tamin'ny Jaona fa iza ihany ny vavahany Andriamanitra ihany azay miavaka ilay ilazana hoe anisa moa ny fanjakana amin'ny tompony fanjakana izy no tompontsika izy metrika ivavahana izy no tompony ekenao tompotongana mpamonjy ao fiainantsika hafa ary izy rery mendrika iankofatsika mesatsika voninahitra ao anatin'izao fotoana ny advento zao imanantsika hafa izy rery no ekentsika azany no ambara fampakaram-bady ny zanak'ondry rahatonga izy fanafanana ny hery sy ny fahefana rehetra ary ny fahefan'Andriamanitra izy ny tompo zany rehetrarehetra zany izy manapaka izao rehetra zao izy mendrika ho terahinao miamboninahitra tandremo azy hafa sao diso fiantefana inona fiankofanao izy rery no Andriamanitsika izy no ekentsika ary izy mitompotokana mpamonjy zao rehetra izao riavana malala kristianina ako ny fanjakan'Andriamanitra hoy ny filazantsara teo dia efa ao anatinareo Kristy efa nisafidy ny fotsika atokany azy anytompotompo riavako ny fiainanao manontolo asehoy amin'ny fahaizanao mitrena mankalaza azy zatra ary eo kanakoaky eo bavanao fa manana ny tompotokana tompamonjy anao ianao ary efa niaona taminy tafaray aminy fandray aminy dia asandrato ny feonao rehefa tonga ty anatin'ny fiangonana terao ny tompo aza miaotra mamoaka ny feo tsara hoentinao mitera azy anakoakonao ny fideran'Andriamanitra asa hoe ao fitafiana mendrika azo tsara fa niomana ianao ary efa nivonona hiatrika ny tomponao ianao zany midika ny fitafiana iomananao riavao amin'ny alalan'ina moa le zay tsika teo le kiraro tsara tare amin'ny alalan'ina izy teo amin'ny laina le kiraro izy moa entina mihina moa
rehetra anaty poketra ao zany rehetrarehetra zany le fideran'Andriamanitra ary ny fahatelo fary telo amin'ny tompo amin'ny alalan'ina fahaizanao miankoroka eo anatiny ary izy miankofatsika izy metsika voninahitra izy miteray ekeo tompotokana mpamonjy eo amin'ny fiainanao